Ao anatin'izay pejy politika izay hatrany dia nanatanteraka ny Congrès national ihany koa tetsy amin'ny Nalogaroa tetsy 67 hectara ry zareo avy eo anivon'ny Tafana ny Tanora Andry ny fampandrosoana efa miomana sahady amin'izay candidat tolotra izy ireo amin'ny fifidianana filoham-pirenena moa ity antoko ity raha ny fantatra dia amin'ny fahavalo ambin'ny folo volana ho avy izao no afantarana ny candidat izy ireo. Amin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana aprily ho avy izao no ampafantariny ny TAF na ny Tanora Andry ny fampandrosoana ao amin'ny kianja maitso Natsahamanitra ny candidat izay atolony amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Izay no fantatra tao anatin'ny Congrès national izay no tanterahana androany tetsy amin'ny Nalogaroa 70 hectara. Ny Congrès dia nanapaka ny mpizaika teto fa hanolotra olona vaovao amin'ny fifidianana ho avy izao ary ho apetraka amin'ny 18 izao no apetraka sotononona ho amin'ny vahoaka n'Antananarivo candidat io zay tapaka olona vaovao io olona zay ho atolotra anay io olona io dia mbola tsy naloto tao amin'ny sehatry ny politika izay ny fehi-kevitra handatsaka olona amin'ny fifidianana rehetra ny candidat manerana nosy ary mitsipaka izay filazana ihany koa fa hisy ny Congrès national ny candidat zay atao any Fianaratsoa tokana ny candidat zay tariana Andriamatora Visoa Iandra Bidibozaka. No amafisiny izy ireo fa candidat afaka mitondra ny fanovana eo amin'ny sosialim-bahoaka ny candidat izay atolotry ny TAF amin'izany.